Manolotra ny arahaba tompoko. Mbola ho hitantaratra foana ny orana tandrifin-drahona raha ankotrika indraindray saika maninka amin'ny faritra maro eto Madagasikara, indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny afovoantany ary any atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Hitatra tsikelikely amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy moa zay amin'ny alakamisy ho avy izao noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsinanan'ny Madagasikara ao. Atombanana hiamaina miandalana kosa ny andro amin'ny akapobeny makany amin'ny faran'ny herinandro. Ho amin'ny anio aloha dia tombananao betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny ary aza donoana fa amin'ny vanim-potoana toy izao dia mety ahazovana ihany koa ny fisiana avandra indrindra amin'ny faritra avo sy ireo toerana manodidina ny tendrombohitra. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina jerena amin'ny antsipiriany dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety isy ihany ny orana tandrifin-drahona indrindra vao maraina be any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na ibalika be ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana ho maina hatrany aloha ny any amin'iny faritra avaratra atsinanana sy morontsiraka afovoany atsinanana ary any atsimo andrefana ny Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona raha ankotroka avokoa. Vinany maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré zao any afovoantany, 17 hatramin'ny 430 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra hatramin'ny 930 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka, ny antany ny faritry Menabe. Vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia ahazovana aloha ny zavona amin'ny maraina amin'ny afovoantany iray manontolo fa isava miandalana ihany moa zay rehefa misandratrandro. Ny tolakandro kosa dia ahazo orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray indrindra ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny afovoantany ary morontsiraka afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Morontsiraka avaratra atsinanana sy any amin'ny faritra atsimo kosa dia saika ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 930 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny faritry Melaky. Vinany toetry ny andro amin'ny zomary no amaranantsika sahady dia sakivangony kokoa any amin'iny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny aloha ny oram-baratra. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsinanan'ny Madagasikara ao dia ahazorana ihany koa ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Ny tapany atsimo dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny raha toa ka andrahona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny faritry Vatovavy, ny ilany atsinanan'ny Vakinakaratra sy Itasy, ny faritra Analamanga ary Alaotra Mangoro. Raha ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afovoantany, 17 hatramin'ny 430 degré morontsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Anainka 530 na 930 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka, Melaky ary ny atintany ny faritry Menabe. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.